Niavinavina, ny olona rehetra dia samy manana avinavina daholo, niza fa ny degréany no tsy mitovy. Ahoana no mahatonga ny olona miavinavina? Zay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity a. Aiza miala ary a, manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a, ao aorianan'ny générique. Ampifaliana no iarabanantsika ny tafaverina somatsara ao anatin'ity vidéo vaovao ity a. Miarabantsika rehetra tompoko, mino aho fa salama tsara ianao a. Ahoana no mahatonga ny olona hiavinavina? Miavinavina ny olona satria hoe zanaka mpanankarena, manana fianakaviana lehibe. Miavinavina ny olona anankiray satria manja, satria bôgôsy, BG hozy izy ny fitenenana. Lasa maniry ao am-pon'olona zany ny avinavina satria hoe bokona, matanjaka, mahery noho ny hafa. Mampaniry avinavina ao anatin'ny olona anankiray ihany koa dia manam-bola. Inona ihany koa mampiavinavina ny olona? Miavinavina ny olona satria mety hoe mendrika, tsara, masina noho ny hafa. Mety manana ositra noho ny hafa na hoe mahay mitoriteny noho ny hafa. Zany natao hoe orgueil spirituel. Ho jerentsika misy zay amin'ny heriny. Misy olona miavinavina satria manana fiangonana anankiray na hoe manana pasteur anankiray. Avy aiza ary le avinavina? Ny avinavina dia mieritreritra hoe avy amin'ny ezaka nataoko no nahatonga na ohatr'izao na nahavitako zavatra ohatr'izao. Rehefa lehibe na naomby dia mieritreritra hoe mahery ianao na mahay noho ny hafa. Fa tadidio fahasoavan'Andriamanitra. Raha miasa ianao dia fahasoavan'Andriamanitra nazahoanao an'io asa io. Misy olona matanjaka be dia be ihany fa tsy manana asa tahaka anao. Misy olona nianatra be dia be ihany fa tsy manana ny toerana misy anao. Mety manambady aman-janaka ianao, tsy riariany zany fa misy olona tsara noho ianao fa tsy manambady, tsy manan-janaka. Misy olona mafy sy matanjaka noho ianao nefa tsy manana asa. Zany hoe ratsorina zay zavatra rehetra ananako androany, zay zavatra rehetra ananantsika androany, na harena io, na asa io, na fianarana io, na zay mba mety fahombiazantsika dia fahasoavan'Andriamanitra zany. Aiza miteny mihitsy ny hoe heriko a, na tanjako a, na fahaizako a, fa aoka ianao hiaiko hoe Andriamanitra no nanome anao fahombiazana. Izao pazintsika zao a, mitsanganaka miazavatsy hoe tsara mihoatra noho ny pazy rehetra. Tsy hoe masina noho ny hafa izay, tsy hoe mendrika noho ny hafa na hoe manana noho ny hafa. Zay zao raha mampianatra noho izao tsy mahay noho ianao, tsy mendrika noho ianao, fa fahasoavan'Andriamanitra. Izao pejy izao. Ny fanekentsika hoe fahasoavan'Andriamanitra dia mamotika ny avinavina ao anatsika. Noho izany, raha te hiazona amin'ny fahombiazantsika isika dia aoka hiaiko fa fahasoavan'Andriamanitra izao. Be dia be ny olona mijoro vavolombelona any amin'ny MP any, mandray fahasoavana tamin'izao pejy izao, mandray lesona, mandray aim-panahy isan'andro. Tsy avy amintsika izany tompoko fa fahasoavan'Andriamanitra. Mpanompokely indrindra. Noho izany, aiza miteny hoe za grand, za manana noho ny hafa, na hoe za tena danger be. Ary mazava-dozan'le izy a, dia indraindray le olona miavinavina tsy mahafantatra hoe miavinavina izy. Fa ny ahafantaranao mila sincère tsika anontany io ny vadinao, anontany io ny zanakao. Raha nafinaritra anao ny vidéo a, dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage a. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao a isy abonné amin'ny page a, dia manome fotoanantsika amin'ny herin'ny vidéo izao indray a. Veloma tompoko.